mbola vaovao mifandraiky amin'izay ihany faritra efatra no dibo-drano amin'izao fotoana izao etsy amin'ny fokontany Akasina. Efa 904 nisan'ireo traboina ao amin'ity fokontany ity no raisina vonjy-maika etsy amin'ny kianja malalaka eo akaiky eo ireo fianakaviana traboina ao amin'ity fokontany ity. Maro nefa ireo olana izay ho sedraina, andao aroaraha isika. Ny traboina eto zany no fokontany Akasina dia anisan'le quartier ambany. Dia eo amin'ny nombre de foyer zany anisan'ny traboina dia 995 famille. Dia nisan'ny olona amin'izay eo amin'ny 4600 personnes zany izy. Nefa hatramin'izao zany ny tante azonay tante folo. Dia eo amin'ny nombre de foyer 174 eo 170 nombre de foyer tafiditra amin'ireo tante ireo. Nefa misy tante firy moa misy tante vitsivitsy reto zany dia mbola tsisy misy anona boareo dia mbola tsisy tante. Fanampina aloha hatramin'izao mbola député andra zany misy fanampina zareo amin'izao fotoana izao. Dia omaly zany misy fanampina avy amin'ny association AMDM musulmane. Hatramin'izao zany zay tena mbola miandry hatramin'izao. Zay zao ny problème eto aminay raha jerena amin'ny différence chiffre io fotsiny zany dia tena mbola maro dia maro no ponina mila an'le fanampiana eo amin'le tante indrindra satria any anatiny any raha midina kely fotsiny nareo eto dia efa mitsobo-drano ny olona. Ny trano efa misy efatra ny enjera. Tompona ndraiky na fitondram-panjakana zany zay satria tena efa nangataka ihany zany zay. Dia le ponina mitaraina be dia zay eo amin'ny fokotany pressen'le ponina nefa zay tsy afaka manoatra amin'le